Dia zaho mikarapaka nareo. Bon, faly manonona ny mbola tsara, ozy ny havana sy rahalahy izahay eo any avaratra any tapony nosy. Miarahaba ozy ny eo afovoantany, kozy toko tsarava toko ozy zareo, akory aby, akory laly, zay ny haiko miondrika mpanandrano eo anatrehan'ny voninahitry tompoko ka dia hitondray ny mpanomponareo amin'ny fandarana zay ataotsika. Androany tena miazakazaka be ny fandehana rahavany gouvernement. Vita ihany koa ny amin'ny ramatoa Iarolala. Inona daholo ny dikan'izany rehetrarehetra zany eo amin'ny fisehoany ny ivelany sy fisehoana anatiny. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça peut donner comme image pour l'opinion, pour le public? Satria tsy voatery ho azon'ny sarababem-bahoaka ny zavatra mitranga any anatin'ny coulisses sy ny zava-miafina na secret d'état any ambadika any. Ilaza kely fotsiny amin'ny patiny sy ny karazany fa zao. Ny ato amin'ny resaka primature no ataoko fitaritana. Sady isika moa amin'itony fandarana itony zany dia entina foana hampianatra ny tanora satria zay ny tena tanjona hampiova zavatra eto amin'ny firenena amin'ny zavatra atao zany satria na amin'ny asa ara na amin'ny fitondrantena amin'ny ankapobeny fotsiny zao dia ilaina ny hafatra ampitaiko eto. Afaka mijoro vavolombelona am'zany satria efa tena victime, ary tena victime tamin'izany. Tena tsy afeniko anareo fa tena saiko potika mihitsy ny fiainako satria nopitehan'olona tamin'izany andro zany. Zaho moa zatra hoe manampy olona zany. Ary ity toetrako ity zany rehefa misy injustice dia matetika malahelo ny olona tratran'ny injustice foana. Dia manampy aho. Za efa tenenin'ny vadiko foana amin'io ianao tsy mitovy amin'ireo mpanao politika ireny, ianao tsy inona ny idiranao amin'io zavatra io, ianao ohatra ianao mba hoe hanao ministre na premier ministre na ohatran'izany. Za moa zany rehefa tsy nanao an'ilay président intsony dia efa zay zany le izy. Mandranona ozy izy lany ny vola ny anona, dia avy eo ilay olona ampianao tsy hita akory ny fandehany sy ny karazany. Bon. Tamin'ireny Lalatiana, tamin'ny radio Free ireny niaraka tamin'ny Fidèle, raha nisy angamba ny sponsor tao hoe 10 ary tena nanampy. Tadidiko zany hoe tapahany Andry Rajoelina ny jiro, merci, dia tsy maintsy miazakazaka eky ianao mividy gropy électrogène. Zany tsy maheno an'ilay fandarana ny vahoaka. Tadidiko tamin'izay andray Sara, Parti Vert, sy zany ny antoko an'io gropy io. Tadidiko mihitsy.
Asa namako zany ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ary namana akaiky mihitsy a. Za aloha mbola tsy tany an-trano indray mandeha raha satria za koa tsy de tia an'izay. Fa matetika ny ahako moa varavarana ny ahy no sokafako dia tonga any an-tranoko ny olona. Za tsy mahay mivahiny any an-tranon'olona satria tsy fantako ny antony. Rehefa namako ary ty Lalatiana Rakotondrazafy, tonga teo amin'ny fitondrana andriamatoa Rajona Ramatsanona de tonga dia fafazany aho. Ny olona rehetra manodidina an'ilay Rajona Ramatsanona tsisy nitia anahy na ndray ary. Tena eny fa na de reny Rivo Rakotovao reny ary mpiara-manao tenisy taminay tam'zany. Talohan'izany tany Tamatave sy ny karazany. Fandray tanana sy ny karazany. Fa nialany lavitra aho, afaka hita zay ry Ankatso ary. Manahirana na manantona azy ara tam'zany. Miavona be mihitsy ary tena tsisy varavarana mba afaka nidirako tam'zany tompoko fa tonga de tamina redressement fiscal sy ny karazany de hoe ianao naman'i Lalatiana Rakotondrazafy fa tsy mety aminay. Tena tsy nety tamindreo tokoa i Lalatiana Rakotondrazafy tam'zany. Fidèle moa niara niasa tamindrambola ni-créer ny radio AZ radio. Donc za fidèle zany tsy nisy olana taminy tam'zareo. Fa izaho moa zany tena efa nanomboka fantatreo zareo koa hoe ity no mi-sponsor an'ity dia vao mainka sahirana aho tam'zany. Inona no tiako hatongavana am'zany? Ry tanora malalako, ianareo zay hisehatra amin'ny politika na hisehatra amin'ny fandraharahana, andeha amin'ny ambony lavitra de ty ny zavatra lazaiko anareo: rasa sanatria sanatria ka olona manana passé na manana présent mavesatra ny fréquentation anareo dia tadidio fa mahapotika anareo ny rapitso ary ampatsahivon'ny olona aminareo. Elao lavitra zany raha vao ohatra hoe hita hoe ratsiratsy réputation, tsy metimety ny réputation na hoe tonga de le toy le manan-karena tampoka to manko matetika ny tena hoe malasa saina zany ao anatin'le raharaha. Ka teo inona ny ifandraisan'izany contexte zany am'zao fotoana zao? Fragile be ary mora de mora ny nanapotika na ny hoe nanalana any PM i premier ministre teo satria tena tsy afaka taminy. Na inona zavatra noteneniny premier ministre, na inona noteneniny hoe tsy zany anie re olona, tsy am'zao anie re olona, fa tena lasa tandra vadikoditra ary lasa iny no lasa faiblessiny ka niatakeny olona zay tsy tia azy na hoe tsy tia azy fotsiny fa akan'le toerana, akan'le plasy satria ianao manko rehefa tafiditra ao anatin'io politika io, io fanaovana politika io de zao tsy maintsy misy tanjona aka toerana, aka fahefana, ka tout est permis. Mody samy tsaratsara vavy eo, mody samy tsaratsara resaky eo.
nefa Dubai akelika ihany. Ary zay mihitsy tsy nanaovako an'io politika io satria za tsy mahay an'izay. Ny ana tontolo natamaina na mifampisafosafo. Ankoatran'izay tsy mi-existe amiko. Ka izay le zavatra mitranga zany nanana 3 volana Andriamatoa Prime Ministre namafana an'izay fa tsy voafafa le izy araky ny tokony ho izy. Anisan'ny tena hoe tena occasion en or nanao Ramatoa Fanirosoa Ianonaivo fa ny Prime Ministre foana. Afaka ny Prime Ministre mihitsy no nanao impulsion. Nanao tonga de hoe ndao tsy kesanao mihitsy no anay Maurice. Petafatsika ireo. Nanao kabary miezina mihitsy ny Premier Ministre hoe tokony nanao zany. Hoe naiza misy andreo de ho azaitsika. Ohatran'ny miandry ny opinion, miandry ny mpandinika. Ohatran'ny Tôtsy Denisy le izy. Eo zany ny fanina ny mpitazana. Hoe miaraka amin-drahalahy tokoa raha ve ty Prime Ministre ty sa ahoana? Avy eo koa nisy voyage ohatrany tsy de nazavazava koa ary vaky koa ny resaka taty. Hoe zao ny le dia, zao ny le resaka. Ary avy eo koa rehefa dinihana koa de ohatrany toa fanakaiky amina mpanao politika anankiray izy efa tsy mamioditra intsony ao amin'ny palais. Tena teneniko anareo moi j'ai rien contre le Premier Ministre. Fa analyse zany ataoko zany. Ça n'a rien de personnel. Fa tena teneniko anareo hoe azafady ndraza aloha soratako ty olo ty fa appel lavidavitra izy ty ka tsy maintsy vadiko anao koa izy zany azafady tompoko. Dia le passé an'le Prime Ministre zany no anisan'ny tamavesatra ka tsy vitany mihitsy no nanadio an'io. Ary io anisan'ny hoe gymnastika sarotra indrindra. Tena sarotra io satria rehefa indrindrindrindra amin'ny malagasy zany tsy mbo mieritreritra hoe ka izy koa neo opérateur samby opérateur nakanaka sary teo de ny malagasy tokapo izy. De na ianao atsy na ianao ary. De raha vao misy fofofofona ianao ary de la mipalavitra ianao. Ary zany ny zavatra mitranga am'zao fotoan'izao. Mitady olona izy hanala forongony. Eo zany le profil zahavin'le malagasy, zahavin'le opinion am'zao fotoan'izao hoe non. Ary na izaho koa raha mitady an'izay satria teneniko anareo fa zany teneniko anareo zany fantatro ary tsapako fa toron'ny forongony voana filoham-pirenena. Te olona manana
olona vierge politiquement riny voaloto omena olona dôry zany le filoham-pirenena mena olona d'origine ny filazan'ny tanora azy salasala le filoham-pirenena hoe misy an'zao ohatrany misy an'zao de fantatrao mihitsy hoe mauvaise influence le izy. Qui dit mauvaise influence avondako ihany nampanolo-tsaina tony le ino tozy tony sadasada tokony ho trapan'ny filoham-pirenena fa izao farafakely manodidina anazy anakiroa na telo de tsy maintsy ho candidat hifanindran-dalana aminy ary hifaninana hiaraka aminy dikan'izany zany Andriamatoa Filoha fanao tsara mihitsy ny manao convention na entente entre n'olona roa zay olona nomenao eo dia manao engagement aminao fa tsy hilatsaka satria hifaninana aminao avy eo ianao ve hamelona zanabaratra fanao tsara mihitsy zany hoe ianao premier ministre raha ty isony avy fa à tout moment za afaka mimosé anao tonga de fa lettre de démission mena atsiana sony avy de ny daty fotsiny sisa ny fenonao amy manaraka am'izay tsy afaka miadaladala raha vao hitanao enikeninao vao ohatrany manao entreprise ny hoe hilatsaka tonga de limoseo azonao atao tsara raha ohatra tsy manana sécurité anao zany hoe ingénieur Fleury mety manahirana raha io fa io mety ho candidat na candidate zay teknika zany Andriamatoa Filoha meko aminao zay par contre misy kosa de tonga de hitanao hoe tsy ho candidat meko anarana olona ty aloha satria fatapatatro tsy hoe miditra ao anatin'ny lohan'le filoham-pirenena fa raha ny paramètre sy ny contexte am'izao fotoan'izao ohatrany hitako hoe ireo telo reo ngamba no hitako valable reo meko anareo reo raha ohatra hoe mihoatra an'ireo de mety hoe nga DG-ny Samfinina angambany madiniko le anaran'izay fandrasony hoe jereko hoe aza miala vetivetiky nareo mety hoe nga DG-ny Samfinina angambany no mety hoe mety Mamitina Rajonarsson nga Mamitina Rajonarsson tafiditra ao anatin'izay koa satria azo adino fa manana relation akaiky ary mifampatoko tsara amy filoham-pirenena nga Mamitina Rajonarsson fa la base zany reo telo reo ny paramètre voalohany de zao ny fifampitokisana arak'asa zay zany anankiray je me mets à la place du président zany faharoa président koa manana ny olona manodidina azy ary reo olona manodidina azy reo de tsy maintsy hibitsika aminy hoe ty mety fahatelo ny tena fahaizana an'le asa iny nefany quand vous vous faites entourer par des techniciens, des hauts techniciens, iny zavatra feny na manam-pahaizana anao na tsy manam-pahaizana zany ka reo no hitako hoe retelo reo mifavori accessoirement Andriamatoa Mamitina Rajonarsson zay no nampatonga ana nanao sondage ho hitan'ny nga Filoha koa hoe hitony mety na hitony tsy mety hitony mety amin'ny opinion
Itony tsy mety amin'ny opinion satria tena teneniko anao Andriamatoa Filoha fa mihazakazaka be mihitsy ny fandraisan'ny olona anjara mamaly an'le ino ty izy teo, mamaly an'le sondage. Za moa zany amy maha hoe nametraka an'izy telo tsy afaka mametraka préférence aho satria manjary mi-influencer an'le sondage. Fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny de zao, nenay Andriamatoa Filoha de zao, ny olona afaka hanisitra, hanaisitra ny firongony ka manao engagement zany aminao ny tadiavinay. Misy firongony tsisy problema aminay an, tena tsy afehako zany tsy manana problema satria tolérant na modéré tam'zany andro, afaka manonona anarana avy. Ohatra zao ry madame Pelandroy, ry vice-présidente-ny assemblée provinciale, modéré reny, tsy mbo nanao hoe taimbava tamin'olona reny na hoe maltraité olona hoe nanao an'ity toetra mahatsiraviny ity. Reny zany kosa raha reny no hoe soparana de fa tsy miaina ao anatin'ny demokrasia intsony tsika. Ao anatin'izany koa efa niova tanteraka koa Ramatoa Rakotomanga, Lanto Rakotomanga. Anisan'ny teneniko reny hoe elao-pa de fa tany aloha be reny de fa niala-pa fa tsika manko tsy mahatsapa an'zany hoe misy olona raha tadidinareo tena niteny tam'zany andro hoe tsy ny orange rehetra no ratsy fa misy olona tsara ihany koa reo ao anatin'ireo. Rehefa nanao appel tsika tam'zany andro nanampy antsika reo. Zay zany ny zavatra teneniko aminareo zay. Prinsia iza moa no anaran'ny raisiko ohatran'ny anabaviko mihitsy. Ohatran'izany koa Ramatoa Pelandroy raisiko ohatran'ny anabaviko. SGP izy tsy niavina tamiko mihitsy izy. Mandefa message anazy aho tonga de mamaly izy. Tiako ny olona ohatran'izany andefasana message de mamaly. Tonga de mamaly. Fa tsy miavona. Zay zany no fanazavana ny entiko androany hoe mora de mora no nanakapoka an'le prime ministre satria tena mitohaka mavesatra tao an-damosiny ary atao hoe tao tapon'ny lohany mihitsy ilay réputation hoe akaikin'ny Ravatomanga, akaikin'ny Andry Rajoelina. Zay le constat-ny olona rahalahy ary miala tsiny aho satria zay le genezin'le limogeage, ny fondement an'le limogeagenao. Tsy hoe incompétent na incapable na tsy mahavoy le premier ministre fa tena hoe any am'izay mihitsy. Faharoa moa raha ny resaka reko hoe Sofilir Prinsia, raha ny resaka reko eraky ny tanàna sy ny karazany dia tsy eraky ny tanàna fa misehatra ambony dia eny fa na de taty ara de ohatrany tsy metimety any le voyagenao taty satria vaky ny resaka ary tonga any ampoditsofin'ny filoham-pirenena. Zay zavadray ianareo anie zao zany teneniko anareo ketriketriky reo, mbo mianatra miketriky reo. Mila zavatra mila fitandremana be ny zavatra atao, indrindrindrindra zany hoe aka fantsakana zany. C'est pas à la portée de tout le monde zany. Satria androany ianao mahazo toerana etsy, de etsy ianao manao an'izao de aka fitondrana non. Mila démarche méthodique zany ary misy zavatra tsy maintsy arahana hatongavana an'izany. Zay angambany ny androany raha ohatra misy fanontaniana reo de afaka mametraka satria hitako hoe izy de zao zany, fidio ny olona manodidina anao fa zaho victime an'izany. Fidio ny olona akaikinao
Fa manahirana, ho lasa sahirana ianao ny ampitson'iny. Rehefa tena tsy afeako anareo a. Rehefa nanomboka namely anahy Lalatiana Rakotondrazafy tamy gazetiny, satria ny ratsiny rehefa ratsy de tsy manana etika, tsy manana etika izy. Ny azy le saosy ny tedaviny sy le voninahitra de ny amely anao ihany nataony. Fa tena tsy azony mihitsy hoe tena libéré de toute charge hoe io fanasiany Lalatiana tena libéré. Teo daholo ny olona vao nahita hoe hay tena marina ihany kay ny teniny fa efa ela ry zareo tsy mifanaraka. Efa tany amin'ny 2016 angamba zay ny tsy mifanaraka. Tany amin'ny mariazy koa reny hoe mariazinay, tsy invité ry zareo fa tonga de ny 5 ruste fotsiny. Oy! Ary tena nahitako loza zay, tena nahitako loza. Ka io zany rahalahy ifampizarako aminareo hoe maiza mifidy olona ifandraisana fa tout ce qui brille n'est pas forcément or. Lasa hoenta mavesatra aminao iny rapitso, ary ampatsiahivin'ny olona aminao, de midy ny varavaranao midy ho anao ny varavarana avy eo anao vao tonga saina. Veloma tompoko, ho anareo ato amin'ny YouTube no ataoko veloma, fa isika ato amin'ino tizy teo, ato amin'ny Facebook iny mbola anohy kely satria mbola misy intermède kely alefatsika dia iny tsika manohy. Ndao ary a, veloma nareo ato amin'ny YouTube.